Bonjour daholo indray tsika rehetra e. Darany tompo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra. Salama daholo e. Eo misy manontany antsika hoe inona vaovao sy maresaka eo amin'ny tompo maresaka hoe fahasoavan'ny tompo mandrakariva. Vaovao isa-maraina ny fahasoavan'ny tompo. Soranazy ny zavatra rehetra izay mitranga amin'ny fiainantsika. Ao no izy Job, tsy ny soeny raisina avy amin'Andriamanitra fa eny fa na dia ny ratsy ihany koa aza. Andriamanitra mahalala izay mahasoa ny fiainantsika. Lesitsika farany dia mbola eo amin'ilay resaka hoe fahafolo-karena ihany tsika zany na hoe ny ampafolony. Inona moa no mahatonga antsika miresaka an'izy io satria nisy ao anatin'ilay tombo-kasehan'Andriamanitra zany izy io famantarana fa Andriamanitra no naharan'ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy. Ary ny fanaterantsika ny ampafolo-karena dia maneho tsika, manaiky tsika fa izy no nahary antsika. Fa nresahantsika lava teto izay fa tsy dia hiditra lalina ny amin'izaytsika. Ary ilay izy dia hoe tsy atsika fa an'Andriamanitra ilay izy. Satria na ny sakafo antsika na ny rivotra iainantsika dia avy amin'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Dia hoy izy Andriamanitra any ampafolony izy izy. Masina ho ahy izany. Ka izay mahatonga ilay izy tsy azoko kitihana ilay izy fa ny fikitihana an'iny izany dia malhonnête eo anatrehan'Andriamanitra na hoe famitahantsika an'Andriamanitra izany izay zavatra izay. Ka inona moa ny resahantsika farany teo dia ny resahantsika izany dia hoe ny ampafolony dia hoe aterina any amin'ny raha teo amin'ny testamenta taloha ny jerena izany dia hoe aterina any amin'ny tempoly na ny tabernakely ny ampafolony na any amin'ny trano izany izay amin'ny toerana izay nitenen'Andriamanitra hiantsoana ny anarany. Dia rehefa manatitra anazy io dia ny Levita no mandray azy eo amin'ny vahoaka izany. Ary rehefa avy eo izy nampiasaina izany ho anakaramana an'ireo Levita sy ireo mpiasa teo amin'ny tempoly izany. Marihana tsara fa hoe tsy an'olo-tokana izy io fa nitsinjaraina kilasy izany ireo Levita ireo manao asa fanompoana eo amin'ny tranon'Andriamanitra. Dia na ny Levita ihany koa raha mbola mandoa ampafolony ihany koa satria mandoa an'ilay hoe 5 dia 5 izy. Dia eo amin'ny mpisorona izy no mandoana izay ihany koa. Izany hoe ilay ampafolony izany dia natokana ho ampiasaina mihitsy eo amin'ilay tranon'Andriamanitra izany. Ho an'ireo izay miasa eo amin'ny tranon'Andriamanitra sy anamboarana ihany koa ilay tranon'Andriamanitra. Dia rehefa tonga taty amin'ny testamenta vaovao antsika dia inona ny zavatra hitantsika? Zavatra hitantsika dia hoe teo amin'ny tamin'i Jesosy Kristy ny resaka momba ny ampafolony hoe Kristy dia niresaka tokoa izy momba ny resaka ampafolony izany. Niteny izy manao hoe alohanareo ny ampafolony ozy izy kanefa adininareo izy ny famindram-po sy ny rariny. Dia hozy Jesosy ireo izy ny tokony natao tokony famindram-po sy rariny kanefa na dia eo ary izany dia zao tsy tokony ho adinoina ihany koa ny ampafolony. Izany hoe Jesosy izany niteny mihitsy hoe tsy tokony ho adinoina koa ny ampafolony. Hita ihantsika ihany koa tonga taty amin'ny asan'ny apôstôly tsika dia nahoana indray koa ny fifandraisan'ny apôstôly tamin'izany resaka ampafolony izany. Dia izao mihitsy ny tenen'ny apôstôly Paoly verenantsika vakiana kely io teny io amin'ny Korintianina voalohany, raisitsika kely Korintianina voalohany toko 5. Korintianina voalohany toko 5 dia ny 7:10 sy ny 4:10. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo va fa izay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny zavatry ny tempoly, ary izay manompo eo amin'ny alitara dia miombona amin'ny alitara. Toy izany koa ny nandidian'ny tompo fa izay mitory ny filazantsara dia mahazo fivelomana amin'ny filazantsara. Eo zany ilay zavatra nytenenina izay manompo amin'ny zavatra masina. Eo zany ilay fanompoana teo amin'ny tempoly io dia hoe mihinana amin'ny zavatry ny tempoly izy ary izay manompo amin'ny alitara dia miombona amin'ny alitara. Eo ilay hoe biby atao fanatitra teo amin'ny alitara zany. Noho ny fanatitra izay aterin'ny vahoaka dia miombona amin'ny alitara ihany koa izy mihinana an'izay. Dia toy izany ilay izy manao ilay fampitahana amin'izay izy amin'ny apôstôly izay manao ny asan'Andriamanitra eo amin'ny famparitana ny filazantsara sy eo amin'ny fitondrana ny fiangonana ihany koa. Toy izany koa ny nandidian'ny tompo izany hoe didy nomeny Jesosy mihitsy izany io. Toy izany koa ny nandidian'ny tompo fa izay mitory ny filazantsara dia ahazo fivelomana amin'ny filazantsara. Izany hoe raha nahazo nihinana tamin'izay zany ny Levita tany amin'ny testamenta taloha sy ny mpisorona, nahoana kosa no nitory ny filazantsara no tsy mihinana amin'izay ihany koa.
Ary izy io zany karama izy io averiko tsara. Le izy koa tsy hoe atao ampanankarena zany. Misy olona mantsy le misy karaha amin'ny fiangonana evanjelista reo mantsy ny tena ahitana an'le izy. Misy tena millionnaire mihitsy. Fa le izy zany tena hoe natao fitsinjarana tsara, équitable ao anatin'ny rariny zany le izy. Karama omenan'ireo mpiasa an'Andriamanitra zany mifeny fiangonan'Andriamanitra sy manao ny asan'Andriamanitra. De le hoe de karama fixe no omenana azy ireo zany amin'izay zavatra zay. Mena karama fixe izy amin'izay zavatra zay. Ka zay mahatonga le izy hoe hitantsika teo amin'i Jesosy Kristy fa Jesosy Kristy dia niteny mihitsy zany hoe mbola tokony atao ny ampafolony. Ny apôstôly Paoly ihany koa dia mbola manamarina an'izay, manao hoe raninana an'izay ny Levita. Ireo mpitory ny filazantsara ihany koa dia mihinana an'izay ihany koa satria zay ny karaman'izy ireo zany. Zay zany ny karaman'izy ireo. Zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana zao zany amintsika miteny zao zany dia équivalent moderne any Levita tany aloha. Zany hoe ireo zany ny ampitoviana amin'ny Levita tany amin'ny testamenta taloha zany. Dia izay ny lesitsika tamin'ny farany fa hivavaka tsika dia ametratsika indray eo anatren'Andriamanitra. Zao fotoana antsika zao zany hanoisantsika ny lesona. Hivavaka ary sika. Jehovah Andriamanitra ra io mankalaza anao izay midera anao ary manome voninahitra anao. Misaotra Tompo fa mbola nomenao fotoana izay. Ahafahana mbola nianatra indray ny teninao. Ary misaotra ihany koa raha afaka namitina ny lesona izay nianaranay tamin'iny farany iny. Misaotra ny tantananao sy ny fimbinanao nay nandritra izay fotoana ny sarahanay izay indray. Isaorana ianao ny asa izay omenao nay. Isaorana ianao ny fianarana izay ataon'ny ankizy ihany koa. Isaorana ianao ny fivelomana izay omenao nay na dia eo zany fahasairanana ihany koa ny vidim-piainana miakatra amin'izao vanim-potoana izao. Isaorana ianao ny zavatra rehetra eny na dia eo zany tsy hanasa dia isaorana ianao ihany koa satria raha mbola afaka miaraka mivavaka izay dia mbola tahinao ihany koa izy ireo manana anjara sahaza isan'andro ny amin'ny sakafo hohaniny. Isaorana ianao ny zavatra rehetra Andriamanitra fa tsisy zavatra mitranga raha tsy avelanao mitranga izany. Ary fantatray fa na ny fivelomanay na ny rivotra iainanay na ny sakafo hohaninay na ny trano ialofanay dia ianao no manome izany isan'andro. Teninao dia manambara manao hoe jereo izy ianao ny voninkazo ny etsaha fa na Solomona tao amin'ny voninahiny aza dia tsy nitafy tahaka an'ireny. Jereo ihany koa ianao ny voromanidina fa tsy mba miasa na mijinja ireny kanefa dia misakafo isan'andro. Dia ho ianao Andriamanitra miteny manambara manao hoe raha ny vorona ary tsinjovin'Andriamanitra na ny voninkazo ary tsinjovin'Andriamanitra vao mainka fa ianareo ary kely finoana ho ianao. Eny Andriamanitra tsara indrindra mankalaza anao izay midera anao ary manome voninahitra anao. Lehibe ny fitiavanao anay ka dia eny Andriamanitra misaotra ny amin'ny fiainao anay isan'andro, ny amin'ny fiainana izay omenao anay. Noavinay dia ho pelantananao irery ihany. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra, ny derany eo anao, ny hajany eo anao. Eny Tompo tsara indrindra. Mifona aminao ihany koa izahay ny amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Maro ny mbola fahalemenay sy tsy fahatanteranay. Ary na dia mitolona isan'andro ary izay dia mbola misy mahalava anay ihany. Iza no nanafaka anay mitena an'ity fahafatesana ity? Andriamanitra ray io, eny Kristy ny famato anay, ny solovonao anay. Dia mangataka aminao izay Jesosy io. Diovy amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay Kristy ho afa-keloka. Avao izay no ny amin'ny rahanao Jesosy. Ireo ka ny fanahinao tsy saraka aminay fa izy hitantananay sy hiviminanay ho amin'ny marina rehetra. Ary ny marina hanafaka anay tsy ho andevo. Ary ankehitriny izay raha io, raha hianatra ny teninao dia mbola mangataka aminao indray izay. Mampianara anay ray ny teninao amin'ny alalany fanahinao masina fa voninkaino izay vahoakanao. Dia aoka ny fanahinao ny olo-tsainanay eto. Andriamanitra, eo ireo vahoakanao izay mitaraina aminao andro manalina ny amin'ny fiainany.
ao ny tsy anasa, ao ny sahirana amin'ny lafiny maro samihafa ihany koa amin'ny resaka fivelomana, resaka fahasalamana. Andriamanitro eno ny fitarainan'izy ireo ny amin'izay taraina isan'andro eo natrehinao. Eny Andriamanitra hoy ny teninao manambara manao hoe fa ny masonao tsy rendremana ka tsy mahita ary ny sofinao tsy lalidalovana ka tsy mahare ary ny tananao tsy fohy fa mahavonjy. Ko eny Andriamanitro meteza tompo iain'ny fitarainan'ny tsirairay avy ianao ka hamindra fo. Meteza raha io hamonjy ny tsirairay avy eny ianao ary hanasitrana ihany koa azo mitaraina aminao noho ny tsy fahasalamana. Hainao ny zavatra rehetra Andriamanitro, eno ny fitaraina ny reto vahoaka izay mitaraina aminao reto. Ka dia aoka tompo hamindra fo dia hamindra fo tokoa ny ianao ka iain'ny fitarainan'izy ireo ary hanindritra ny tananao mahery eny ianao Andriamanitro hamonjenao azy ireo. Voninahitra ny eo anao tompo hatramin'izao koa mandrakizay. Ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao reto anatrehanao. Dia ho pelantananao no metrahanay ny fotoana fianarana ny teninao Andriamanitro. Ka aoka ny anjelinao hitobo manodidina izany rehetra izany mba tsy hanana an'ilay ratsy fahefanana dia kely azy. Halleluja. Amen. Isaorantsika ny tompo afaka mbola ny fampivavaka isika izany. Farany amin'ny tinako ny zavatra nresantsika ihany koa dia zao hoe ny ampafolo-karena zany ny ampafolo dia zao hoe natokanao satria an'Andriamanitra hoe any ampafolo no izy Andriamanitra ary masina ho azy zany. Zany hoe masina zany io. Tsy azo zimbazimbaina zany io ampafolony io. Na tsika zay manatitra zany fafolo-karena zany na ny tompona andraikitra zay anaterana izany ampafolony zany dia zao masina io. Ka zay manao ankeriny an'Andriamanitra na manao zay tsy rariny an'Andriamanitra dia zao ozina no miandry azy satria mitondra ozina ho an'ny tenany izy. Fo atsika zany zay manolotra an'izay sy ho an'ireo zay tompona andraikitra anomezana an'izay dia zao hoe marefa mampiasa azy araka ny tokony ho izy na hoe manatra azy araka ny tokony ho izy dia mivalim-potiany dia lehibe eo amin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra dia niteny mihitsy manao hoe izaho toetrany amin'izany ary tsy hovahako anareo ny varavaran'ny lanitra ka handrotsahako fitahinana manana ambiampy ho anareo izy. Dia izay no mikasika an'izy iny izany. Ka eo ihany koa ny zavatra anankiray izay ho resahana kely mikasika an'iny satria io mantsy mahatonga olana be zany izy io araka ny fandresantsika kely efa nampidirisika ihany izy io hoe be dia be ny olona izay tsy tonga manatitra ny ampafolony intsony fa hoe za tsy matoky an'ny pastera, za tsy matoky andranina, za tsy matoky andranina. Satria hoe sao dia hoe mampanankarena ny pastera na hoe lanin-dralahy fotsiny ilay vola. Fa io ilay zavatra nyteniny teo rehefa tazominao io dia mitondra ozina ho anao io. Zay zany ilay izy. Ary raha ilay pastera ihany koa na izay tompona andraikitra hoe anaterana an'izany zany, aza marihana fa hoe any am-piangonana no anaterana an'izany, amin'ny fanatazan-drakitra no anaterana an'izany. Fa après izy ampiasaina amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra zany. Ho an'ireo izay mpiasa an'Andriamanitra sy eo amin'ny asan'Andriamanitra izay atao na eo amin'ny fiangonana na amin'ny fiangonana izay tsika vahoaka an'Andriamanitra zany ny fiangonana izay tezaina ao anatin'izany. Eo ihany koa ny toerana fivavahana zany sy ny asa fitoriana izay atao rehetrarehetra zany ao anaty fehiny zany rehetra izany. Ka raha ohatra ny tompona andraikitra ihany koa izay metrahana azy no manao ny tsara ny ohatran'Andriamanitra dia mitondra ozina ihany koa izy. Ka zay foana hoe aoka aloha mba tsy hitoetra amintsika anie zany. Ary eoka isika tsy hanana fanahiana zany hoe ahoana ity na ahoana ity na ahoana ity. Feona tren'Andriamanitra zany no anaovantsika amin'izay zavatra zay. Ary marihana fa teo tamin'ny andron'i Jesosy ange dia efa nisy izany. Izany le io zavatra ataony hoe lanin'ny pastera ny fafolo-karena ataony dralahy tsy rariny izy dia nisy zany na tamin'ny andron'i Jesosy azy. Satria ireo levita teo amin'ny tempolo ange dia corrompu nge izy ireo. Zany hoe misy tena manao izay meloka mihitsy izy eo amin'ny tranon'Andriamanitra zany nefa izy mpifehy tranon'Andriamanitra. Ohatra ny raisitsika teo amin'ny levita tany amin'ny testamenta taloha le zanaky Eli mpisorona be rehefa tonga manatitra ny fanatitra le vahoaka an'Andriamanitra
mbola tsy vita akory ny zavatra atao mikasika le fanatitra de efa sangoritany zareo le fanatitra anika kivy sy ketraka le vahoaka satria manao ny tsirariny amin'ny fanatitra izy de ozy izy za tsy verina atao amin'ny tempolo tsony anatitra ny fanatitra de lasa miny adiny le tranon'Andriamanitra nefa ao amin'ny tranon'Andriamanitra hoe aoka mba hasikanina izy ao amin'iny ao amin'ny trano firaketako zany hoe atenina ao amin'ny trano firaketan'Andriamanitra ao amin'le trézorin'Andriamanitra zany de lasa lozana lasa adinoana zany le tranon'Andriamanitra amin'izay fotoana zay rehefa tsy manatitra an'izay fanatitra zay eo anatren'Andriamanitra de nisy vehivavy tao amin'ny testamenta vaovao izay vehivavy efa lehibe izy nanatitra fanatitra teo amin'ny fanataza fanatitra teo amin'le tron zany eo amin'le fanatazana fanatitra teo amin'ny tempolo de rehefa nanatitra fanatitra izy samy nanatitra fanatitra deo daholo ny olona rehetra de le vehivavy nisy zany le olona vahoaka betsaka teo nanatitra de niderain'ny mpianatra zany tena mba misy olona tena mavita manao mihitsy atao amin'ity fiangonana ity tena be de be zany alefan'izany de nisy vehivavy anankiray mahantra izy io efa ataontsika hoe efa maty vady angambany mpitondra tena de nanao fanatitra izy fa farantsa kely no narotsany tao le mpianatra tsy mba nijery tsy jery akory tsy mba hitan'le mpianatra akory kanefa zay nihitan'i Jesosy le vehivavy iny nihitan'i Jesosy fa tsy le olona nanatitra be de be tetsy de ozy izy Jesosy ny am'ireo nanatitra rehetra reo izy Jesosy de zao ny abetsahany eo aminy no anomezany zany hoe ohatrany hoe karazana ohatrany hoe mialatsiny amin'le fitenenana hoe tsy haiko filazana azy hoe taingam-posy angambany na ohatrany hoe misy fomba fitenena azy anankiray izay koa hoe ohatrany hoe argent de poche koa angambany zay angambany ohatrany hoe argent de poche hoe zavatra mihoatra kely tsy ohatrany hoe majinika any aminao na mety hoe betsaka misy olona ke mety ohatrany hoe mandray amina 1 milliard fa raha manafanatitra izy nga ataontsika hoe mety mandray 20 milliard le olona ohatrany izy ve de anatitra ny ampafolony zay fa ny olona koa matetika rehefa manam-bola vao mainka izy matity hanika na farantsa kely vaera marary azy iny ka misy manatitra zany amin'ny tempolo de ataontsika hoe ohatrany manana 20 milliard izy de mety na 1 million izy 1 million ataontsika hoe vola gasy zany de migaga ny olona vola be mihitsy zany aterin'le olo zany fa zany 1 million zany tsisy dikany aminy ange zany tsisy dikany aminy zany fa ny le vehivavy ity nametraka farantsa kely izy fa tsy hitan'le mpianatra satria farantsa satria ohatrany hoe tsisy valeurany zany farantsa zany nefa amin'le vehivavy nanatitra n'iny farantsa iny iny mba teo ampelantanana tsy nanana afa-tsiny ary izy nefa natolono an'Andriamanitra zany hoe ny fananany rehetra no natolono an'Andriamanitra na de nisy ara zay hoe corruption zay zany teo amin'ny ina moa le hoe corruption amin'ny teny gasy hoe kolikoly na de nisy ary zay kolikoly zay teo amin'ny tempolo satria nisy zany tamin'ny andron'i Jesosy nisy zany tany amin'ny testamenta taloha de mbola nanome any ity vehivavy ity nanome any ity de profo anankiray ihany koa mikasika an'izay zavatra zay mikasika ny Jodasy mpianatra Jesosy inona ny zavatra nisy tamin'ny Jodasy Jesosy ange ka namidiny Jodasy tamin'ireo fariseo sy sadiseo teo amin'ny mpanorandalàna teo amin'ny Sinedriona namidiny Jodasy ohatrinona Jesosy telopolo denaria telopolo izy zay raha tsy diso zay no vola nanolorany Jodasy any Jesosy io vola io nefa ny vola taiza io vola io volan'ny tempolo angeo tao amin'ny trézorin'Andriamanitra angeo no nalainy izy no nalainy reto levita ireto mpisorona reto zany hoe ividianana iny ividianana raha marina amin'ona olona vidina rahan'olona zany iny volan'ny tempolo zany nga ny ampiasaina ny volan'Andriamanitra zany hoe kolikoly ange zany hoe lotonao amin'izany le vola anika rehefa tonga saina tapiko Jodasy hoe tena namaritra raha marina de tsy te hitazona le vola izy zay namarotany an' Jesosy de naveriny tany amin'ny tempolo iny ny volanareo fa tsy mila niny fa namadika raha marina de tsy tiany zareo averina tao amin'ny trézorin'Andriamanitra le vola fa hoe fa maloto iny vola iny satria ny vidianana raha
fatany zareo tsara nge ny zavatra nataony hoe maloto le vola fa nividianana raha de lasa nividianany tany le izy andevenana an'ireo hafa firenena zay maty teo amin'ny Israely. Zay ny nanaovany anazy. Jerentsika kely amin'ny Matio 7:20 ange tatsika an'izay. Matio 7:20 dia ny 7 ka hatramin'ny 7. Matio 7:20 ny 7 ka hatramin'ny 7. Dia rehefa hitantsika dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jodasy ilay namadika azy raha nahita fa noelohina Jesosy dia nanenina ka namerina ny sekely vola fotsy 30. Sekely izy tsy denareo. Dia namerina ny sekely vola fotsy 30 tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona. Ka nanao hoe iza ny namerenany azy? Averiko tsara. Ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona izy ireo leo amin'ny tempolo ireo. Ka nanao hoe nanota aho satria namadika raha marina fa hoy ireo ahoana izany fa asanao. Ary noho natsipiny teo amin'ny tempolo ny vola dia niala izy ka lasa nandeha dia nanao tadimody ary nanantena ka dia maty. Ary ny lohan'ny mpisorona nandray ny vola ka nanao hoe tsy mety raha latsaka ao amin'ny rakitry ny tempolo io fa vidin-dra. Izany hoe fa maloto ilay izy. Ary noho niara-ny hevitra izy dia namidiny ny sahan'ny mpanefy ary dia namidiny ny sahan'ny mpanefy vilany ny vola ho fandevenam-bahiny. Namidiny zany hoe nividianany moa zany fa tsy hoe namidiny zany. Nividianany tany le izy anaovany iny, anaovany fasam-bahiny zany, fasana ho an'ny étranger. Zay ny mikasika an'le izy. Zany fatany tsara ange zany. Fa nga zany nanaovana ny volam-piangolana hoe vidianana raha aminona olona. Ny keondo tao zareo dia aminona olona dia volan'ny tempolo, volan'Andriamanitra no zimbazimba nge zany nataony zany. Dia ho an'ireo pasteur ireo mampanankarena ny tenany, ireo millionnaire ireo mampiasa le vola iny tena ao ny dilapidation zany tena hoe tena manara-po amin'izay tiany anaovana azy amin'le vola. Nefa volan'iza io. Nisy ange zany fantatry ny vahoaka zany fa raha tsy nanao an'izay ary ny zanak'Israely tsy nanatitra fanatitra satria hitany zareo faratsy nanisy teo amin'ny tempolo. Dia ahoana nanadiny ny tranon'Andriamanitra izy. Dia hoy Andriamanitra hoe ny vahoaka tsy ataoko tsinontsinona fa reto mihitsy ny tena ataoko mahamay. Fa ny vahoaka koa tsy mahatoky an'Andriamanitra zany. Tsy vahoaka tsy mahatoky an'Andriamanitra satria ny ten'Andriamanitra raha mihazona n'iny ianao dia manina voaozina ianao. Satria Andriamanitra mihitsy miteny entinareo ny fanatitra sy ny fafolo-karena hozy izy. Entinareo izy tsy miteny hoe tazomy ao am-paosinao na ataovy ao an-trano. Entinareo atero ny dikan'izany. Entinareo ny fanatitra sy ny fafolo-karena mba hasikanina ao amin'ny trano firaketako. Andriamanitra ny mahalala an'iny. Dia eo ihany koa ireo pasteur izay mampiasa an'iny. Anazy koa zay. Io le tonga amin'ny fitenenana aza mba atao tratra ny tanan'Andriamanitra fa dia mandraingiraingy. Zay mbola tsy tratra dia alao anao. Fa dia mandraingiraingy. Fa loza nge tratra n'izany tanan'Andriamanitra zany. Ahoana izy Jesosy? Aloavy izay ny Kaisara ary aloavy izay n'Andriamanitra hoy izy. Jesosy tsy miteny hoe aza aloha amin'ireo mihitsy. Aloavy koa izy an'Andriamanitra. Ka na tsika mandoa hetra io ary ngamba mpanao politika koa tsy manodikodim-bola. Manodikodim-bola koa ngena. Fa hosika za tsy andoha fa manodikodim-bola tsy gadrain'ny mpanao politika ianao. Da afaka ny adalanao. Na dia fantatrao ary zany dia mandoa ianao satria izay ilay izy. Iraiso amin'izay fotsiny ange ilay izy. Fa izay mikasika an'iny moa zany. Izay no mikasika an'iny zavatra iny. Dia tohizantsika ilay lesona dia inona ny zavatra horesahantsika indray ary amin'ity anio ity zany. Eo koa ny zavatra anankiray zany dia izao hoe tany amin'ny testamenta taloha no nanaovana ny fafolo-karena. Tonga antsika ty amin'ny testamenta voadehibe no milaza manao hoe tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana hozy izy. Ka zany fafolo-karena zany dia fa tany aloha zany fa tsy amin'izao intsony hozy izy. Hitantsika teo nefa ny zavatra nijerentsika dia izao hoe Jesosy nanoro-hevitra mihitsy tsy tokony ho adino zany fafolo-karena zany. Faharoa manarakaraka an'izay ny apôstôly Paoly koa teo amin'ny asan'ny apôstôly dia niteny mihitsy raha nihinana hozy izy ny zavatra ny tempolo ireo levita sy ny fanatitra izay naterina tao amin'ny tempolo
izay kosa aveo izy dia tsy mba hinana eo amin'ny fiangonana zany satria karaman'ny zareo zany tahaka ny karaman'ny levita tany amin'ny testamenta taloha dia zay koa ny karaman'ny mpianatra zany hitantsika zay zavatra zay dia ato amin'ny hebreo zany izy dia miteny an'io mihitsy satria fantatsika tsara fa hoe raha miresaka tsika dia hoe zay mantsy ny fomba anamarinan'ny olona tena hoe tany amin'ny testamenta taloha nanaovana zay fa tsy taty amin'ny testamenta vaovao. Hitantsika nefa efa niresahantsika kely ihany fa mbola tsy tonga ny lalàna tena ninona efa nisy angezany ampafolony zany satria i Abrahama mihitsy no naninona no efa nandohany zany ampafolony zany. Tamin'izany no andoavany Abrahama ny ampafolony tamin'le Melkizedeka no nandoavana le ampafolony. Iza nefa io Melkizedeka io mpisoron'Andriamanitra io. Tonga ny fotoanan'ny lalàna nomen'Andriamanitra ny Israely ny tempoly, men'Andriamanitra ihany koa ny Israely ny lalàna miaraka amin'izay mifeny tempoly. Dia misy rindrana apetrak'Andriamanitra ao anatin'izay lalàna hoe ny levita ihany no maninona no miasa ao amin'ny tempoly. Ary ireo levita ireo tsy mba manana anjara teo amin'ny lova nomen'Andriamanitra ny Israely teo amin'ny tany Kanana fa ny lozany dia zao ny tempolo ny lovany sy izay mahakasika ny tempolo ny lova omen'Andriamanitra azy. Dia ireo no nasiana ny andraikitra mandray ny ampafolony teo amin'ny zanak'Israely. Ny zavatra nisy nefa dia zao raha izy ireo no natokana zany hoe ny fokony zanak'Israely misy 12. Misy ny fokony Benjamina, misy ny fokony Joda, misy ny fokony Levy, misy ny fokony Dana, misy ny fokony Asera sy ny sisa sy ny sisa. Fa tsy nomenan'ny Robena ny saserdosy na hoe ny asa fisoronana teo amin'ny tempoly. Fa nomena ny fokony Levy ihany, ny lehilahy teo amin'ny Levy no nanao an'izay andraikitra izay. Zay no lalàna zany napetrak'Andriamanitra rehefa nametraka ny lalàna izy mikasika ny tabernakely na ny tempoly teo amin'ny Israely. Ny zavatra nisy nefa dia zao fantatsika tsara fa i Abrahama dia nanatitra ny ampafolony tany amin'izy. Nanatitra ny ampafolony tamin'ny Melkizedeka izy mpisoron'Andriamanitra io. Io Melkizedeka mpisoron'Andriamanitra io nefany nga io taranak'i Levy. Mbola tsy nisy Levy dia efa nisy Melkizedeka. Izany hoe ny rindra zany nisy tamin'ny Melkizedeka tsy mitovy amin'ny rindra nisy tamin'ny Levy zany. Satria ny fisorona dia nomenan'ny taranak'i Levy sy ny taranak'i Arona zany. Taty amin'ny lalàna. Ka raha nisy ary Melkizedeka io zany hoe fa misy rindra hafa koa zany napetrak'Andriamanitra. Dia zao ny zavatra nisy lazainy atao amin'ny Hebreo izy. Fanontaniana mipetraka dia ity ozy-tsika hoe foana ny lalàna, tsy misy intsony lalàna, tena marina tokoa. Foana ny lalàna mikasika ny tempoly, tsy misy intsony zay. Ary iza ny taranak'i Levita anaterana an'io amin'izao fotoana zao. Ny apôstôly Paoly nefa teo dia niteny nanambara manao hoe izay ihany koa ve izy tsy tokony andray ny ampafolony zany eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra zany. Dia ny zavatra misy dia ity. Raha foana ary ny taranak'i Levy satria ireo no mandray ny ampafolony. Tsy tokony hisy intsony zany ny fandoavana ny ampafolony zany. Ka nahoana ary no Jesosy no miteny manambara manao hoe mbola tokony hanao ny ampafolony. Maninona ny apôstôly Paoly no miteny manao hoe raha nihinana ny ampafolony Levita, maninona izay kosa ny tsy mba hinana ihany koa ny amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Dia ny antony dia zao niova le rindra. Izany hoe aty amin'ny testamenta vaovao rehefa maty Kristy zany dia foana io rindran'ny Levita io na hoe l'ordre de Lévi zany, l'ordre de Levita. Zay mantsy le rindra hoe ordre. Foana zany io rindran'ny Levita io dia tsy manatitra ny ampafolony amin'ny Levita intsony ny zanak'Israely. Fa niova ordre hafa izy io, niova rindra hafa izy io. Dia le rindra hafa, rindra ao amin'ny Kristy le rindra. I Kristy nefa ny rindran'ny Kristy na hoe ny ordre ny Kristy dia manaraka ny ordre ny Melkizedeka.
fa tsy ny ordre ny levi zany na hoe nirindra ny levi. De rehefa manaraka ny ordre melkizedeka jesosy na hoe nirindra ny melkizedeka jesosy de mifanontaniana mipetraka de ty melkizedeka ave nandray ny ampafolony tamin'ny vahoakan'Andriamanitra sa tsy nandray ny ampafolony tamin'ny vahoakan'Andriamanitra melkizedeka. Ary raha ohatra ka manaraka an'izay ordre ny melkizedeka zay Kristy, mandray ny ampafolony amin'ny vahoakan'Andriamanitra ave Kristy sa tsy mandray ny ampafolony amin'ny vahoakan'Andriamanitra? Ka ho an'ireo zay mpiasan'ny Kristy zany manao ny asa fanimpona eo amin'ny fisoronana eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra, manao ny asa fanimpona eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra, movy zany izy tsy mandray ny ampafolony eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra satria ilay rindran'ny Kristy de rindran'izy melkizedeka fa tsy rindran'ny levita. Fa raha ohatra ka raha mbola io rindran'ny levita io zany ny arahany eto tany amin'izao fotoana zao de manahoana? Tsy tokony natao mpisorona be akory Kristy tany an-danitra fa tokony mbola nampitoerana zany ilay lalàna ny tempolo ny fehan'izay rindra zay teto tany. Fa nofoanana io amin'ny maha tsy tanteraka anazy. Fa na de nofoanana aza nefa io tsy hoe foana ny ampafolony fa le rindra de zao i Kristy mbola mandray ny ampafolony eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Zany hoe io fanaterana ny fahafolony io zany tsy foana io na de foana raha nirindra ny levita satria ny rindran'ny Kristy de manaraka ny melkizedeka izay nandray ny ampafolony teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra tahaka ny Abrahama zay nanatitra ny ampafolony teo melkizedeka. De raha mitovy amin'izay rindrany melkizedeka zay Kristy de tahaka amin'izay koa no anaterantsika ny ampafolony ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. De ho vakitsika kely eo amin'ny Hébreux 7 izy miresaka an'izay zavatra zay. Tsy maintsy napiditra kely an'izay fampidiran'izay mba hazahoantsika an'ilay izy zany. Hébreux 7 de vakitsika ny 1 ka hatramin'ny 10. Hébreux 7 de ny 1 ka hatramin'ny 10 izany. De izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa io melkizedeka io izay mpanjakan'ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra izay nitsenany Abrahama rehefa niverina avy nandresy ny mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy. Ary nomeny Abrahama ny ampafolony ny zavatra rehetra aza. Nomeny Abrahama ny melkizedeka ny ampafolony ny zavatra rehetra. Zay azony zany hoe butin zany io tamin'ny ady zay nataony. Nahazo arena zany izy tamin'ny ady zay nataony. De nomeny Abrahama n'izy ny ampafolony, nomeny Abrahama ny melkizedeka zany ny ampafolony. De ataony ao anaty farantsosiny voalohany raha dika ny anarany, zany hoe ny anaran'ny melkizedeka zany dia mpanjakan'ny fahamarinana, de vao mpanjakan'ny Salema koa izany hoe mpanjakan'ny fiadanana. De teneniny tsy manandray tsy manandreny, tsy fantatra zany ny fiavian'izy ty hoe avaiza ty melkizedeka ty. Tsy manandray tsy manandreny ozy izy. Andininy fahatelo tsika, toko 7 andininy fahatelo Hébreux. Tsy manandray tsy manandreny, tsy manana tantaram-pirazanana, tsy manana voalohan'andro na faran'ny fiainana, fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra izy ka mitoetra ho mpisorona mandrakariva. Natao tahaka ny zanak'Andriamanitra izy dia mitoetra ho mpisorona mandrakariva. Iza moa le zanak'Andriamanitra? Kristy ny zanak'Andriamanitra. De ahoana ozy izy? Natao tahaka ny zanak'Andriamanitra izy dia mitoetra ho mpisorona mandrakariva ozy izy. Zany hoe nampitoviana amin'ny Kristy zany izy io, amin'ny zanak'Andriamanitra ny Kristy. Mpisorona mandrakariva. I Kristy koa nefa lazaina fa nanaraka ny rindra io zany de ho hitantsika eo le izy. De vakitsika tohizantsika izy mbola iverenantsika kely rehefa avy eo 1 ka hatramin'ny 10. Ary hevery ny habean'io lehilahy io izay nomeny Abrahama patriarka ny ampafolony zay tsara amin'ny zavatra nobaboiny, ary izay avy tamin'ny taranak'i Levy ka nandray ny fisoronana no nahazo teny haka ny ampafolo-karena amin'ny olona araka ny lalàna, dia amin'ny rahalahiny izany na dia ny ateraky ny kibony Abrahama aza ireny. I Abrahama zany dia zao nanatitra ny ampafolony tamin'ny Melkizedeka izy, zay azony tamin'ny fahababoana. Kanefa kosa ozy izy ny avy amin'ny taranak'i Levy dia mandray ireo zay manao ny fisoronana zany
no mahazo teny aka ny ampafolony tamin'ny olona araka ny lalàna dia ny ralahany zany na dia teriky ny kibony Abrahama aza ireny. Zany hoe nareo ralahany Levy na Ilevy dia zao taranaky Abrahama avokoa ireo. Nefa Ilevy maninona? Maka ny ampafolony eo amin'ny ralahany. Maka ny ampafolony eo amin'ny ralahany. Dia toizantsika ilay izy fa misy zava-dehibe zay. Dia zao le teny. Andininy fahenina. Nefa izany tsy isan'ny firazanan'ireo akory no nandray ny fahafolo-karena tamin'ny Abrahama sy ny tsodrano le manana teny fikasana. Lalàna mipetraka dia zao hoe Ilevy no mandray ny ampafolony eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Kanefany i Abrahama tsy Abrahama fa Melkizedeka tsy mba anisan'ireo. Ko nahoana i Melkizedeka no nandray ny ampafolony tamin'ny i Abrahama. Dia toizan'ilay teny. Andininy fafito. Ary tsy azo lavina akory nefa fa ny kely no mahazo tsodrano amin'ny lehibe no ny tenany ozy izy. Eto zany dia marihana tsara. Fa iza no mitsodrano eto? I Melkizedeka no mitsodrano any Abrahama. Rehefa avy tany amin'ny fahababoana izy no nanatitra le fahafolo-karena teo amin'ny Abrahama. Nitsodrano any Abrahama izy. Ny lehibe ozy izy no mitsodrano ny kely fa tsy ny kely no mitsodrano no lehibe. Ny anaterana ny ampafolony nefa niaraka ny lalàna taranaky Abrahama dia Levy. Ko nahoana i Abrahama no nandony ampafolony amin'ny Melkizedeka? Satria i Melkizedeka zany mbola lehibe no i Abrahama. Ary mbola no lehibe no Levy ihany koa ary zany izy. Inona no mahatonga an'izay? Satria nahoana? Raha nanatitra ny ampafolony tamin'ny Abrahama, tamin'ny Melkizedeka, i Abrahama, dia zao mbola tany amboaky Levy zany tamin'izany fotoana zany no naninona dia efa nandony ampafolony tamin'ny alalan'ny Abrahama. Zay ny voasoratra, tsy dia ilay vaky teny. Fa ny aty dia izay olona mety maty no mandray ny fahafolo-karena, fa any kosa dia izay manambara fa velona. Satria lazaina fa sady tsy misy farany Melkizedeka. Tsy misy voalohany zanak'Andriamanitra satria nampitoviana amin'ny zanak'Andriamanitra ozy izy. Zany hoe velona mandrakizay zany izy ity. Dia teniny ary toa azo lazaina fa Levy aza izay nandray ny fahafolo-karena dia mba nandony fahafolo-karena koa tao anatin'ny Abrahama. Nandony fahafolo-karena tao anatin'ny Abrahama izy. Mbola tsy foy Levy zany dia efa nandony ampafolony tao amin'ny Abrahama. Satria mbola tao an-kibon-drainy ihany izy tamin'ny tsena Melkizedeka any Abrahama. Inona ny hevitra zany rehetra zany? Dia toizantsika le vaky teny eo amin'ny andininy faha 1 ka hatramin'ny faha 7 dia zao ny teny. Ko raha nisy fanatanterahana tamin'ny fisoroanan'ny Levy, fa tamin'izany nazoan'ny olona ny lalàna, ahoana no mbola ilana mpisorona hafa iseho araka ny fanaon'ny Melkizedeka ihany, izay tsy ho tononona ho araka ny fanaony Arona. Eto izy dia miteny raha ohatra ozy izy ka tanteraka raha zany ny lalàna mikasika ny amin'ny fisoronan'ny Levy. Nahoana no mbola nasiana olona ao anatin'le fisoronan'ny Melkizedeka, manaraka le rindran'ny Melkizedeka na ao anatin'ny ordre ny Melkizedeka. Iza nefa io anatin'ny ordre ny Melkizedeka io? Jesosy Kristy io. Io le nianarantsika hoe natao mpisorona be izy. Nianarantsika teto hoe rehefa tonga tao amin'ny voninahiny Kristy dia nandray nini? Nandray ny toerana mampisorona be azy. Nahoana no nasiana an'izay zavatra raha ohatra tanteraka zany le lalàna teto an-tany? Fa justement satria tsy tanteraka le izy. Dia izay mihitsy ny nandraisan'ny Kristy an'izay toerana izay. Nandray izay fisoronana araka ny Melkizedeka zay. Dia toizantsika le teny teo averiko le andininy faha 1 ka raha nisy ny fantanterahana tamin'ny fisoronan'ny Levy, fa tamin'izany no nahazoan'ny olona ny lalàna, ahoana no mbola ilana mpisorona hafa iseho araka ny fanaon'ny Melkizedeka ihany, izay tsy ho tononona ho araka ny fanaony Arona.
fa raha ovana ny fisoronana dia tsy maintsy ovana koa ny lalàna. Miova zany le fisoronana satria tsy araka ny levitsony ny fisoronana fa araka ny Kristy. Le hoe ny lalàna niova zany dia zao hoe ny lalàna nipetraka dia hoe tsy nitaranaka levitsony no mandray n'le fisoronana. Fa Jesosy dia fantatsika tsara fa avy amin'izy Jesosy raha ny foko amin'ny Israely ny jerena, avy amin'ny fireneny Joda ny avian'i Kristy. Raha ara-tany anefa zany dia tsy nomena zany fisoronana zany raha ara-tany. Satria ilevy no maninona no misorona ara-tany. Fa Kristy nefa lehibe noho izay. Satria Andriamanitra mihitsy no nametraka an'izay lalàna zay. Lalàna avy amin'Andriamanitra zany, tsy lalàna avy amin'olombelona fa Andriamanitra no mametraka an'io. Ka ianao ve teny amin'Andriamanitra hoe ianao zany mbola lehibe ziriziry ihany. Le hoe ka io nge lalàna misy hoe fa foana ny lalàna tsy izy tsony ko na lazainao fa misy lalàna vaovao indray hoe mila aterina ny fafolo-karena. Zany ngany manao an'izany lalàna zany. Lalàna avy amin'Andriamanitra ke zany. Hoe Jesosy Kristy tena ampitoviana amin'iny Melkizedeka. Io ny fisoronana nomena anazy. Ka raha io no nomena anazy. Raha i Abrahama raha nanatitra fafolo-karena tamin'ny Melkizedeka. I Kristy nefa nampitoviana amin'ny Melkizedeka amin'ny fisoronana izay ataony. Nahoana tsika tsy hanatitra ny ampafolony koa amin'ny Kristy zany? Fa rehefa tsy manao tsika dia tsika zany tsy manaraka le lalàna izay napetraka satria teneniny mihitsy izy eo hoe lalàna avy amin'Andriamanitra io. Dia teneniny vakintsika ngely izy toizantsika ilay vaky teny. 7:12. Fa izay nolazaina tamin'izany teny zany dia avy tamin'ny firenena hafa izay tsy nisy olona manompy eo amin'ny alitara. Io moa zany le mikasika le hoe Kristy tsy taranaka Levi fa taranaka Joda. Fa hita marimarina fa avy amin'ny Joda no nosehon'ny tompontsika, ary izany firenena izany dia tsy nisy nolazain'i Mosesy akory amin'izay ho mpisorona. Ary hita marimarina kokoa indray izany raha misy mpisorona hafa miseho ka tahaka ny Melkizedeka, izay natao tsy araka ny lalàna izay didy momba ny nofo fa araka ny herin'ny fiainana tsy manam-pahatamperana. Io zany le lalàna napetraka io. Tsy didy momba ny nofo io hoe amin'ny taranaka Levi na hoe amin'ny taranaka Joda. Fa lalàna avy amin'Andriamanitra avy any an-danitra mihitsy io, izay natao tsy araka ny lalàna izay didy momba ny nofo fa araka ny herin'ny fiainana tsy manam-pahatamperana. Satria Kristy dia nampitoviana amin'izy amin'ny Melkizedeka. Mariana fa izy Melkizedeka tsy manana andro tany aloha izy tsy hita teoria. Tsy fantatra hoe nisy mpiainana ahoana, tsy manana ray, tsy manana reny. Kristy nefa zanak'Andriamanitra. Izy no nahariana an'izao rehetra izao. Kristy koa tsy manam-pahatamperana. Raha tsy Kristy dia tsy ary izao rehetra izao. Dia izay natao tsy araka ny lalàna izay didy momba ny nofo fa araka ny herin'ny fiainana tsy manam-pahatamperana. Zay zany lalàna nametrahana ny Kristy. Ho maninona? Ho mpisorona be. Nampitoviana amin'ny Melkizedeka. Dia raha mitovy amin'ny Melkizedeka aho, Melkizedeka nandray ny ampafolony tamin'ny Abrahama. Ary na i Levi aza mbola tany kibo dia efa nanatitra ny ampafolony tamin'ny alalan'i Abrahama. Ka amintsika amin'izao fotoana izao Kristy mpisorona be any an-danitra ao amin'ilay tempolin'Andriamanitra any an-danitra. Dia hoy isika hoe tsy hanatitra ampafolony an'Andriamanitra ahako fa ho tehiriziko iny. Na hoe foana ny lalàna. Lalàna any amin'ny Levi ny foana. Fa ny lalàna any amin'ny ampafolo-karena tsy foana. Diso be zany. Lalàna any amin'ny ampafolony io mitoetra io. Fa izy dia ambara hozy izy. Ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Eo zany le toerana nametrahana ny Kristy izany. Ka raha zay zany le izy hoe i Abrahama no nanatitra ny ampafolony. Azafady, i Abrahama raha nanatitra ny ampafolony tamin'ny Melkizedeka. Ahoana kosa ny tsy andavantsika ny ampafolony? Eo amin'ny Kristy. Eo amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay voatendry no tendren'i Kristy hitondra ny fiangonana.
ahoana ny tsy anaterantsika n'izany zay mahatonga ny apôstôly miteny manao hoe rariny sy nitsiny raha reo zay miasa teo amin'ny tempoly ara no mihinana ny eo amin'ny tempoly sy miasa eo amin'ny altara no mihinana ny eo amin'ny altara rariny kosa zay ozy izy raha mba mihinana ny eo amin'ny fiangonana ozy izy normal be zany nampitoviana izay nampitoviana tamin'izay zany reo apôstôly nampitoviana tamin'izay reo vahoaka an'Andriamanitra ireo zay miasa ao amin'ny Kristy koa amin'izao tsika miteny zao zany de mitoetra zany nampitoviana ao amin'izay ihany koa zany reo zay miasa amin'ny Kristy amin'izao vanim-potoana zao tsy foana zany io lalàna io mikasika ny amin'io fandoavana ny fahafolo-karena ny ordre ny ova indrindra ny ova hoe ny leviny no taranaka levy no anaterana an'io fa tsy zay tsony fa Kristy no anaterana an'io ao amin'ny Kristy tsika ny manaritra an'izy io mba hasikanina n'iny ny trano firaketako ozy izy izany de mametraka fanontaniana ary tsika hoe averiko faran'le izy ary tsindriko satria zava-dehibe le izy io raha ao anatin'ny rindrany Melkizedeka Jesosy na ny ordre Melkizedeka izay nandray ny ampafolony tamin'ny Abrahama satria Melkizedeka nandray ny ampafolony tamin'ny Abrahama ahoana tsika ny tsy tokony hanao an'izany ihany koa zany ary tadidio tsara fa io fahafolo-karena io de zao misy fitahiana lehibe ao anatin'izy io ho an'ireo zay matoko zany amin'ny fahafolo-karena de zao misy fitahiana omen'Andriamanitra azy satria Andriamanitra de niteny entinareo ny fanatitra sy ny fahafolo-karena ozy izy mba hasikanina ao amin'ny trano firaketako ary izaho toetra amin'izany ara-tsy hovahako anareo ny varavaran'ny lanitra ka anjotsahako fitahiana manana ambiampy ho anareo ka raha ohatra zany tsika miinsiste ohatrany hoe amin'le resaka le hoe ny fieritreretan'ny olona hoe ny atao hoe fitahiana ny atao hoe fitahiana raha ara-tany no jerena de hoe ny fahazona-harena manan-karena manam-bola manana trano manana tomobile maro mavita mandeha miditra restaurant lafo be mandeha mavita manao an'izao mavita zay ny fiheveran'ny olona hoe manan-karena na hoe zay ny fiheveran'ny olona hoe voata fa ao amin'Andriamanitra ny atao hoe voata de ny olona mandoa ny ampafolony Andriamanitra mitazy hovahako anareo ny varavaran'ny lanitra ozy izy ka androtsahako fitahiana manana ambiampo anareo de lenantsika kely izy io Malaki 7:10 Malaki 7:10 Malaki 7:10 de zao ny vaky miteny amin'ny anaran'i Jesosy entinareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao tranoko ary izaho toetra amin'izany io Jehova tompony maro raha tsy hovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo ary asiko teny mafy ny valala eo zany mafitahiana le izy io hoe hovahako izy izy ny varavaran'ny lanitra zany hoe tena mitondra fitahiana ao antsika zany ny fanaterana ny fahafolo-karena io de hovahako ny varavaran'ny lanitra izy ka androtsahako fitahiana manana ambiampy ho anareo ka eo le resahana teo ny fiheveran'ny olona fa hoe voata ianao de hoe manan-karem-be ianao manam-bola be ianao manana trano be ianao fihevitra ara-nofo zay fa ny an'Andriamanitra le fihevitra hoe fitahiana zany de io teneny manomboka eo am'izay teneny 9:12 ary siko teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny tonga ny feny valala misy fotoana ny faritra tsy mihitsy feny valala tonga hatrany Antsirabe podika daholo ny saretrarehetra fa ianao zany raha mandoa an'io ampafolony io nao amin'Andriamanitra tonga ny valala ny sahanao rery ny tsy voakitiky ny valala fa agagana nge zany fitahiana nge zany tonga ny arety mandringana ihany koa mahazo an'izao tontolo zao mamono mahafaty mety mahakasika anao ihany iny aretin'iny eninao ny fandalovana iny fa nga ianao maty amin'iny nga ianao mety mitondra sekelina amin'iny mandraingiraingy fitahiana ho anao zay amin'ny alalan'ny fahafolo-karena daholo zany rehetra zany toy izany ihany koa ahoana izy izy ary asiko teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony reny ka dia havanim-bo ny voaloboka reo any an-tsaha raha mamboly ianao de mahavanim-bo zany ianao
ho Jehova tompony maro ary ianareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra fa ho tany mahafinaritra ianareo ho Jehova tompony maro. Gaga ny olona mahita ny fiain'Andriamanitra anao. Eo amin'ny fiainanao fotsiny angeo tsy voatery hoe manana sahy ianao fa amin'ny fiainanao isan'andro. Tahian'Andriamanitra ianao amin'ny fiainanao isan'andro. Mandeha ianao manao vakansy ianao, na mety mandeha manao fanampiana olona ianao, na ny zavatra misy omen'Andriamanitra anao zany eo amin'ny fiainanao andavanandro sy ny kodrakodranao. Dia misy olona nefa tena hoe miasa tena be diplôma ambony be mihitsy. Misy olona tena hoe be diplôma ambony be mihitsy. Misy olona tena miariarena mafy mihitsy. Dia mijery ianao izy dia ahoana? Gaga izy hoe fa ahoana? Ka zay ilay izy. Ahoana izy Jehova samihafa ny manompo ahy sy ny tsy manompo aho izy. Zavatra tsy mitovy zany zay zavatra zay. Samihafa ny manompo ahy sy tsy manompo ahy. Fitahiana lehibe zany ny fandoavanao ny mpafolo-karenao. Ho gagana ny manodidina ny ahoana ary ny anaovan'ny zareo an'izao zavatra zao. Gaga ny olona kasika an'izany zavatra zany. Dia amaranantsika azy dia zao ny zavatra tenenina aty amin'ny Petera aty. Petera voalohany toko 7 andininy 9 hatramin'ny 10. Jery kely teny majinijiny tsika ao anatin'ny soratra masina maranantsika anazy. Dia faranantsika mikasika ilay folo-karena koa mba tsy hiverenantsika amin'izay intsony amin'ny lesona manaraka izany. Petera voalohany toko 7 andininy 9 sy ny 10. Petera voalohany toko 7 andininy 9 hatramin'ny 10. Ny anaran'i Jesosy. Farany niraisa saina ianareo rehetra ka miaraha ory, mifankatiava tahaka ny mpiralahy, mifamindra-fo manetretena hozy izy. Tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka hisaotra kosa satria amin'izany ny antsoina anareo mba handova fitahiana. Ino tsara zany teny zany, zava-dehibe zany averiko. Farany miraisa saina ianareo rehetra ka miaraha ory, mifankatiava tsara, mifankatiava tahaka ny mpiralahy, mifamindra fo manetretena. Tsy mamaly ratsy ny ratsy na faratsiana ny fanaratsiana. Dia eto amin'izay izy miteny fa aoka hisaotra kosa satria ho amin'izany no ny antsoina anareo mba handova fitahiana. Inona moa ilay hoe misaotra? Bénissez no tiany tenena amin'io amin'ny teny frantsay. Ilay fisaorana ataonao ilay fanateranao ilay an'Andriamanitra. Bénissez. Misaotra an'Andriamanitra, mahaiza misaotra ianao, manatitra izay an'Andriamanitra. Fa amin'izany no inona ozy izy? Amin'izany no ny antsoina anareo mba handova fitahiana. Ny fanaovanao an'izay zany dia handovanao iny, handovanao fitahiana zany no fanaovanao an'izay zavatra zay. Aty amin'ny Luka ihany koa izy dia miteny, Luka toko 1 andininy 7:30 dia ahoana ozy izy? Luka toko 1 andininy 7:30. Izao koa ny teneniny ato. Luka toko 1 ny andininy 7:30. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Luka toko 1 andininy 7:30. Dia izao ny vaky ny teny. Omeo dia mba omena ianareo, fatra tsara sady aintsana no afatra, ka mihoatra no omeny ho ao ampofonareo. Fa izay fatra ataonareo no amarana ho anareo koa. Omeo izy izy dia mba omena ianareo. Omeo ilay an'Andriamanitra. Dia manino? Fitahiana ao antsika ange zany. Misy fitahiana lehibe zany eo mpafolony eo an'ikeo. Omeo dia mba omena ianareo. Dia eto ambany izy miteny fa izay fatra ataonareo no amarana ho anareo koa izy izy. Asan'ny apôstôly toko 20 andininy 5:30. Asan'ny apôstôly toko 20 ny andininy 5:30. Andininy 5:30. Dia ahoana izy? Efa nasehoka anareo tamin'izany zavatra rehetra fa tokony hiasa toy izany koa ianareo mba hiantra ny mahantra ka hatsiaro an'i Jesosy Tompo izay nanao hoe mahasambatra kokoa no manome noho ny mandray. Mahasambatra kokoa no manome noho ny mandray.
ny fitazomanao an'io tsy mahasambatra anao mihitsy, mitondra ozinao anao ny fanateranao an'iny ampafolo iny dia zao fahasambaranao anao ihany koa ny fanateranao an'iny. Ary ny fanateranao an'iny dia iny fatokianao an' Jehovah no anateranao an'iny, matoky ianao satria Jehovah no miteny hoe entinareo ny fahafolo-karena sy ny fanatitra mba hasikanina ao amin'ny trano firaketako. Ozy Jehovah mandrobay anareo dia ozy tsika fa amin'ina no androbanay ianao dia ozy Jehovah amin'ny ampafolo, amin'ny fanatitra sy ny ampafolo izy izy. Entinareo ny fanatitra sy ny fahafolo-karena mba hasikanina ao amin'ny trano firaketako. Zany hoe mila fahatokiana an'Andriamanitra satria finoana nge no anaovantsika an'io hoe an'Andriamanitra io fa tsy eo amin'ny asy. Dia izay fahatokiana izay zany mila ampitoerana anatintsika. Jeremia 7:7. Jeremia 7:7. Jeremia 7:7. Vaikitsika kely zay. Jeremia 7:7 dia ny 7. Alohan'ny resantsika ilay 7 aloha dia vakitsika ny 5. Inona ny teneniny eo ny 5? Dia izao ny teneniny. Izao no lazain'i Jehovah: ho voaozina izay olona mahatoky olona sy manao ny nofo sandrany ka miala amin'ny Jehovah ny fony. Vao miala amin'ny Jehovah zony ianao ka mahatoky olona, mahatoky ny harenao na mahatoky ny herin'ny tenanao hoe za mahavita ny tenako kao hoe mahavita manome ny hery za no mahavita manankarena ny tenako ako. Fa Andriamanitra ange fa ny teny tao amin'ny Deutéronomie no resantsika iny: aza manao anakapo ianao hoe avy amiko ny nazoko izao harena izao, fa Andriamanitra no nanome hery anao na ahafahanao na azonao zavatra azonao io. Izao no lazain'i Jehovah: ho voaozina izay olona mahatoky olona na ny tenany ary zany sy manao ny nofo sandrany fa miala amin'ny Jehovah ny fony. Raha vao manao an'izay dia miala amin'ny Jehovah ny fony. Dia 7, ho tahiana izay olona mahatoky an'i Jehovah dia izay manana an'i Jehovah ho tokony. Ho tahiana izay olona mahatoky an'i Jehovah. Mahatoky ve ianao amin'ny ampafolony? Ho tahian'Andriamanitra ianao ka manao an'i Jehovah ho tokonao ianao. Ho tahiana izay olona mahatoky an'i Jehovah dia izay manana an'i Jehovah ho tokony. Fitahiana zay hoe mila fahatokiana amin'ny Jehovah. Fandoavanao ny ampafolony dia fahatokiana amin'Andriamanitra. Ka eo ampafolo-karena io dia zao fitahiana io tamin'ny Jiosy tany amin'ny testamenta taloha. Fitahiana io ho an'ny Jiosy amin'izao mbola velona amin'izao fotoana izao, zay feno Jiosy manodidina anay amin'ny toerana izay ipetrahanay. Fa ny Jiosy dia zao voatà satria manao an'io ny Jiosy amin'ny fivavahany zareo, manao an'io izy, mandoa ny ampafolony izy. Ka zany fitahiana zany tsy natao an'ny Jiosy ihany zany, fa natao antsika izay matoky an'Andriamanitra. Zareo Jiosy ara-nofo, tsika Jiosy ara-panahy tsika. Ka raha Andriamanitra mitaha azy ireny, ahoana ny tsy hitahian'Andriamanitra antsika ihany koa? Dia fitahiana io. Dia Jehovah miteny: izaho toetra amin'izany hoe andramaka izao fa tsara Jehovah, izaho toetra. Hitanareo zany. Dia anjarantsika tsy hoe ampanankarenanao no anaovanao an'izay, fatokianao an'Andriamanitra no anaovanao an'izay, finoana no anaovanao an'izay. Ary ilay finoanao no azonao fitahiana. Fa tsy hoe ny asa, ilay hoe legalisme, hoe fanamarinana amin'ny asa. Hoe mba ahazoko fitahiana, mba ahazoko zavatra no anaovako an'ity. Vomafy indray ianao raha vao izay, fa finoana no anaovanao an'io. Satria finoana no azona famonjena. Izay no lesitsika mikasika an'iny fahafolo-karena iny, tapitra zany lesitsika mikasika an'iny. Dia resaka indray tsika ny amin'ny tombo-kase manaraka izany dia nilesina azy io resantsika eto, resaka tsika mikasika ny sabata indray zany. Inona indray ary ny resahany mikasika ny sabata io? Inona ihany koa no matombo-kase ny sabata izany? Ivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra raha io, mankalaza anao izay midera anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io fa noho ny fahasoavanao no nahafahanay mbola nianatra amin'ny teninao indray tamin'ity an'ity. Misaotra raha vitanay ny lesona mikasika ny tombo-kaseny amin'ny ampafolony. Eny tsy anay izany fa anao Andriamanitra. Ary finoana no anateranay izany fa tsy avy amin'ny asa tsy akory. Ary fitahiana ho anay ny fanateranay izany. Ho ianao Tompo sambatra tokoa, ho tahiana izay matoky amin'i Jehovah. Faoka tsy hatoky amin'ny herin'ny sandrany na ny nofony na matoky olona. Fa sambatra izay manao an'i Jehovah ho tokony ary ho voatà izany. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray, manamasinana ireny amin'ny teninao, teninao ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Kristy nandratana izao vavaka izao reto anatrehanao. Misaotra Tompo Ray Masina. Amen.
manao velomantsika rehetra tahin'andriamanitra daholy baibay daholy manaraka indray.